L'impact, l'impact. Amin'ny fofeny fifalirana indray no iarabako atsika miankavy mpanaraka ny fandaharana impact amin'ity fotoanany mahafinaritra be ity misy anabavy ijorovavolombelona iaraka amintsika eto androany nianaranao ny anabavy Rasoa malala Sylvie anarako Sylvie firy taona Sylvie enina amby efapolo taona inona zavatra nataony tompo taminao ny zavatra nataony tompo taminah zany dia voninahitra ao an'Andriamanitra ny jiroko vavolombelona eto fa ny sasany izy fotoana fony fahazazako zany dia efa mivavaka ihany tamin'izany tany amin'ny fiangonana zokony dia rehefa mivavaka dia dadanay zany tena manompo sampy be manompo sampy mihitsy tena tsy mpitaiza olona izy fa mpanompo sampy tena manompo sampy mihitsy dia tamin'izany fotoana zany zany tena hoe sambatra ho dada zany fa manana mpitaiza manana olona miandry anazy fa rehefa mba rahatrizay mba iza zany mba hiandry anahy rehefa rahatrizay dia teo zany nandeha fotoana maty ny dadakio dia tonga teo mifalehibeazako zany nanambady dia rehefa nanambady zany dia nijaly mpanambadiana be tena mafy zany neretako tamin'izany fanambadiana dia neretana tao ihany dia vavaka zany tamin'izany dia rehefa mivavaka dia ohatrany hoe ny mpanompon'Andriamanitra tao zany miteny hoe midirina reo amin'ny sampana fa nareo raha misy mahazo aminareo tsy misy miraranareo dia za tsy mety miditra satria sasany ohatra ny mahatsapa ny hoe iza ry zany le Andriamanitra tokony mba hiandry anahy iza zany fa dada nanana mpiandry za zany tsy mba manana dia iza marina ny ten'Andriamanitra ohatra ny savoritaka zany ny saiko hoe iza le ten'Andriamanitra tokony hivavahana iza zany le mpiandry satria ireo zavatra le ntompon'ny dadako ireo zany hivavahany foana ireo dia nandeha teny ny fotoana sy ny andro dia le tao amin'ilay fiangonana zany miteny foana dia hidirako le sampana anankiray ato tsy soratako ny anarako fa hidirako fotsiny dia jereko zany le ato dia hidirako indray le mahafa dia tsy mety aminahy ihany dia hidirako indray le ohatra hoe tapitra teteziko hidirana zany dia tsy mety aminahy daholo le izy dia farany amin'izay zany ny nanambady iny dia le mijaly mpanambadiana be io dia farany tratry ny areti-po be amin'izay dia le torana foana safotra foana dia marary lava dia le retina mahazo anazy zany tsy mba aretina mba tsotsotra ohatrany ny olona fa tena aretina tena hoe miatra amin'ny haiko foana ny aretina mahazo torana foana ahoana mahatonga le torana ohatrany hoe faly loatra dia torana raha vao hoe mipaintany hoe mialany le tsy mitovy aliandro be reny tsy mitovy amin'ireny fa tonga dia torana dia tsy mahatsy ohatra hoe misy miteny zao hoe mialany le vadiko dia efa matahotra be hoe zay fa mialany ndray indrindra hoe izy mirava avy miasa dia hody dia matahotra be dia iny dia torana izy mamono mihitsy dia tonga dia torana dia safotra dia le reo zanako kely reo zany no mamelona anahy ao dia rehefa velona ohatra mianahana fotsiny ako dia ohatr'izay foana dia tsy ilozan'olona mihitsy zany za tsy tapak'olona eo akaiky eo dia misy taona tany amin'io le fiangonana ainanao tao anatin'izany aretina toratoram-pona teo amin'ny ataoko hoe 20 taona angamba 20 taona ianao dia isaky ninona no matetika mihetsika io le rehefa ohatra fotsiny nandeha naran'le vadiko fotsiny raha henoko dia efa iny dia efa maro zany hoe misy areti-po mihitsy koa zany tany anatin'tany dia navao ny anarany fotsiny ny henoko dia efa torana dia ohatrano ohatrany hoe tsy tokantrano le tokantrano zany fa tahotra ny aina ohatrany hoe matahotra firona zanaka enina mianadany zanako dia ny telo mianadany ireo zany efa manambady dia ahoana ny nahafaka dia ny nahafaka anazy zany io vadiko io zany efa mivavaka tato nandeha tato izy nandeha vavaka izy ino anatonga zao mivavaka nitaritin'ilay vehivaviny dia niaraka taty zany zareo nitaritin'le sipaka dia nitaritiny hoe andahozy izy hivavakany dia za tsy neto izy hoe nareo areo tsy afaka nareo miadaladala mahazo vazan'Andriamanitra ao anareo fa za tsy azonareo makany ahako dia iny zany pastera toizako aloha le teo amin'le hoe fitadiavako an'Andriamanitra le hoe iza moa zany le Andriamanitra tokony hivavahany dia rehefa nitady an'ilay Andriamanitra hoe iza marina raha zany ny tena Andriamanitra tokony tompona sy hivavahana fa ny sasany tao mandeha maka any am-piangonana ny sasany ohatrany makary amin'ny fanompontsampy izy amin'ireo zany savoritaka ny lohako dia tena nanandrana pastera
hoe aloha anandrana nyzany hoe mandeha ohatry nataon'la tany an-dana nataon'la dadanay zany ahitako le izy ny tena andriamanitra marina tokony ivavahana dia tena nandeha tany a dia rehefa nandeha voaziko ireo le zavatra ireo nisy nampitahotra pastera ny alina satria dia mipihako le jiro zany amin'ny alina tory izay dia mipihako le jiro dia amin'io le vadiko tsy eo fa any amin'ny vehivaviny dia pihako le jiro zany dia matory lasa vadika menamena be zany le maizina le maintimainty be amin'ny alina maizina iny zany lasa menamena dia daholo hitako daholisak'alina zany jironareo fa mipika foana efa fahazarana zay fahazarako mihitsy mamoavy avy anao avy nanompo sampona ndray le fanafody avy anany dadana nanapika jiro ohatra mbazatra dia lasa menamena be dia nisy ilana taolana tanan'olona karana angeza be zany mandrangotra anao ohatra zao mbo fandrina manao ohatra zao dia eo zany iantsy fonjeo antsa satria sitrapoko nanao le izy tsy iantso le izy mandrangotra anao ohatra n'izao tena hoe tsy hitako ny atsemboako ohatra n'ireny ngamba mipatrapatraka be tsy hitako izay atao dia ho zay hoe tsy andriamanitra ho aty zany jesosy zany ho ny andriamanitra io fa zany nanona hoe jesosy tony dia nanjavona le izy tsy hita fa miverina maizina dia mbola nitsapatsapany tsy niarina tonga dia niarina zany nitsapatsapa dia nidabika izy amatory iny zany nidabika mitsapatsapa tany dia nipihako le jiro zany dia nampiretiko tsy hitako tsiny le izy tao zao raha pitso marina afaka itsy andriamanitra ao fampamitaka ay tsy jesosy akory fampamitaka tsy mpiaro anahy tsy maharo anahy akory fampamitaka noho izany pitso vao maraina fazoko tamin'ny telo maraina sa tamin'ny efatra tsy hitadidiko dia nidorako tao an-dalatsara tao ny fataperanay daholo zany le ody zany sady niraisiko ny baiboly hoe ity ny jesosy ty fa za mifanarakaraka tsontsika fa za tsy manompo anao fa ity ny tompoko dia rehefa teo amin'izay dia le tao amin'ilay fiangonana amin'izay ny toy iny dia le vadiko mampatahotra anahy foana zany dia lasa tratra le aretim-po torana foana dia izy le efa nitarika izy zany hoe aty dia ty fiangonana ty nefa tsy hitako fa ohatran'ny nao anaty nofo indray mahita an'ity toeran'ity dia rehefa hitako natao batisa tato mihitsy zany izy anakiroa dia rehefa hitako amin'izay zany nanontanikolona zany ty toeran'ity dia tonga taty niaraka tamin'ilay zanako dia rehefa tonga taty niaraka tamin'ilay zanako zany dia tao anaty fotoam-bavaka eo anatin'le fidina amin'ny fanahymasina atsangany daholo ny tanana mangataka fanahymasina dia tao anatin'iny nagagana fa nisy raha be mivoaka masoko ohatran'ny tomana kay kotsakotsiny akanjoko iny dia afaka teo le izy afaka teo le aretim-po be le zany inge pastera na varavarana mikatorara dia efa matorana anahy teo eo amin'ny roapolo ngamba torana foana safotra foana ndray ny ampiangonana torana batain'ny olona dia ahoana no natsapana hoe afaka ianao natsapako hoe afaka zany nody tany an-trano izay dia ireo zanako reo hoe malala le situation ko eny eny tsy matavy hoe varavarana mikatona mafy na tabataba dia tamin'izay ohatranay tonga dia nakatoleka izy mafy be zany le varavarana le mandeha tateo tsy tahitrahako dia nezaka eto ny dada dia gaga be tsy naninona sady tsy tongo dada dia torana dia nitamin'iny hoe ino dada tsy torana aleluia dia teo natsapako hoe tena sitrana ho an'za jesosy dia tsy tonga dia nijoro vavolombelona zany na tsy taty ariana hoe alohandramakoe efa ela tena efa ela pastera satria za zany tarinany tao anatin'iny le zatorana foana iny teraka kambana amin'ny rahalahy dia 5 taona zao reo zazakambandreo amin'izao fa tsy miverina tsony izy afaka tanteraka dia mariako izy le akoroa le natao batisa tato reo tsy haiko fa nisy toriteny pastera zay hoe ianao etiko ambavaka ianao fa rehefa tsy tokony hoeto ianao dia alan'andriamanitra miala eto dia gaga fa niala ho azy zany niala aloha le rangahy dia avy eo niala koa le vehivavy dia zareo zao niany amin'izao dia za zany zao nody aty amin'ny iray tapo aminahy satria dadanay sy mamanay reo fa maro daholo dia nody aty amin'ny iray tapo aminahy dia za zany tena nijoro tena zay za tsy ala amin'ny jesosy tsony fa izy zany le tena mpiambina amin'ny fanahiko izy le tena andriamanitra tena sitrana tena salama satria nisy fotoana le naraha lavany tantaraiky amin'ny pasterany hoe efa indroany didina
dia taorianan'le nididina indroa teraka andreo kambandreo tsy nididina alleloia ie sitrana tena sitrana dia hatramin'izao za tsy tena salama itsika manana aretina toepo maharary fo aretina ohatran'ireny rehefa tena fanenina ianao e tsy hitanao tsony hoe aiza ny vahaolana manandrama ao am' jesosy manandrama fa za resy lahatra hoe fotoana mahafaka zay zavatra tsy vitany dokotera tsy vitany mpanompo sampy a tianabavy ty zany roapolo taona torana foana aryto fa dia mahafinaritra mahagaga ny zavatra taon'ny tompo sitrana tanteraka tsy miverina tsony ny aretina ina ny afatra azonao mpitaina ny mpijery ny anabavy ny afatra tiako ampitaina ny mpijery zany a dia ao am' jesosy any nahitana ny vahaolana rehetrarehetra toko hoe za zao zany efa to efa nandeha dokotera betabeta amin'izay aretim-po zay fa efa nandeha hôpitaly nandeha efa nasinan'ireny fila kely betabetena fa tena hoe tsisy fanasitranana zay natorin'olona rehetrarehetra natao daholo fa tsisy fa tena tato am' jesosy tao anatin'ny fandraisana ny fanahy masina teona sitrana ana dia teo natsapako hoe tena velona le jesosy a izy le tena andriamanitra tokony arahana dia zay zany no afatra petrako amintsika aza mitady vahaolana hafa ntsony fa jesosy ny tompony teny farany a ao am' jesosy any nahitana fanasitranana sy fanafahana hotahiny tompontsika menaka avy tompoko amin'ny manaraka indray mino fa andray fitono vavolombena vavoantsika eto a veloma tompoko sotra betsaka pasteur l'impact